ny tena fiainandra malagasy. Mpanakanto sady mpanao horonan-tsary Nambs moniny eny am-pandrana eny. Izy indray no raha itsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy. Nambinina ny anarako ny fiantsonana Nambs. Manambady teraka anankiroa, roa vavy ny zanako manambady ara-dalàna. Pandrana ny toerana misy anay zany amin'izao tena pandrana. Olona tia mifomarainy Nambs ary tia fanatanjahantena ihany koa. Raha ny tontolo andro indray mizara maromaro ilay izy. Misy fotoana zaloha zany tia mifomaraina be. Misy fotoana tafafoha amin'ny enina, amin'ny dimy sasany, amin'ny dimy. Ray aloha misy fotoana tafafoha amin'ny dimy. Tena hoe misy asa tsy maintsy atao mihitsy miainga ao an-trano. Misy fotoana ohatra ny androany ohatra niainga tamin'ny enina niainga tao an-trano dia alina maizina mihitsy vao miditra ao an-trano satria izay ilay izy hoe nandeha niasa dia nanatanteraka n'iny asa manontolo iny. Fahatelo misy fotoana indray fo maraina be dia mandeha manao musculation, manao sport satria anisan'ny passion anisan'ny tiako koa zay. Dia farany fo maraina koa manao mozika, anisan'ny zavatra tiako ihany koa manao mozika ary adinoko ny laza azy teo hoe anisan'ny fidiram-bola ho anahy ny fanaovana mozika. Ankoatra ny mozika dia manana antom-pivelomana hafa Nambs, miovaova araka ny zava-misy eny. Amin'ny ankapobeny tsy karazan'ilay olona miasa mandray karama isam-bolana fa miaina ao anatin'ny mondina business dia misy ihany koa ao anatin'ny mondina resaka investissement sy ny resaka entrepreneuriat. Zavatra kely zany fa iainana tsikelikely. Ny anton'izay safidy izay taorian'ny fianarana izay nataoko dia tsy ohatrany hoe sarotra no milaza amin'ilay hoe 10 filière fa rehefa vitako ny fianarana zany zay vao hitako hoe tsy dia tany amin'ilay fianarana loatra ny zavatra haiko. Dia nivoatra nanao an'izay monde izay satria ny asako mantsy tsy mijanona amina asa anankiray fa arakaraka ny vanim-potoana hoe zao no malaza na zao ny zavatra ilaina na zao ny zava-misy dia zay no misadapy tamin'izay asa zay. Amintsika eto Madagasikara aloha amiko ilay izy mety fa ilay izy olona rehetra tsy possible loatra angamba nefa tokony hoety amin'ny olon-drehetra ilay izy fa raha ny fahafantarako ny malagasy rehetra dia misy tsy natao an'izay dia misy natao an'izay. Efa ely Nambs ny tao anatin'io tontolo io. Tamin'ny 2012 izy no nanomboka izany ary anisan'ny nanampy azy ny fomba fitaizan'ireo ray aman-dreniny. Ny fomba niatombohako tamin'ny mondon'ny business tamin'ny 2011 talohan'izay efa nampianatra anany ray aman-dreniko hoe mila mahay manangona dia mila mahay mividy zavatra tsara rehefa te hahazo zavatra tsara. Efa nitazaina tamin'izay kely ihany zany tamin'ny fahazazako fa nanomboka tamin'ny 2011 tatiriko tony vao maly hoe nisy olona nanafatra anahy arivo sy iray alina ariary hividianana telefaonina any ambanivohitra ilay olona za ty an-tanahy. Dia nividianako telefaonina le vola teo Mata Hotel, teo pita Mata Hotel teo tamin'izay misy ilay mpivarotra telefaonina isakariva amin'ny mivarotra telefaonina amoron-dalana. Dia vidiko ilay telefaonina dia tonga tany an-trano dia hitako hoe tsy afa-po an'ilay olona ilay telefaonina satria tsy ny zavatra tadiavina. Dia tsy maintsy niverina teo amin'ilay mpivarotra dia ilay mpivarotra niteny taminahy hoe tsy afaka mamerim-bola intsony zay fa miarao izy mivarotra aminahy eto dia rehefa zay fahaizano mivarotra ino no ananao no tombony anao io na ohatr'izany. Dia avy eo lafiko 10,000 Israel ilay izy. Teo nisokatra ny saiko hoe andeaka telefaonina any amin'ny olo-kafa indray dia ary heverina amin'ity namako ity.